Ny filoha no hanombohana ny fiandraketana biometrika, ny filohan'ny fanavozan'ny Repoblika ny Kolonel Mikael Randrianirina sy ireo mpanolotsaina avy amin'ny fanavozana ary ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena no hanombohana ny fisoratana anarana biometrika hoy ny ministry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny daty ny 7 janoary izao no hanombohana izany ka vinavinaina ho vita ny 3 jona. Natao ho an'ny vahoaka malagasy rehetra moatra ny 12 taona io hoy hatrany izy raha nitondra ny fanazavana. Raketina amin'izany ny mombamomba ny tsirairay anatin'ny base de données alaina avokoa ny empreinte digitale ary ny sariny atimaso ary ny tarehy hamantarana ny tsirairay. Tsy antery ny fanaovana an'izany hoy ny fanazavan'ny ministra avy hatrany. Ny zavanisy teny Andravoahangy kosa dia lehilahy 70 taona maty tampoka. Lehilahy manodidina ny 70 taona eo no hita fa maty tampoka ny maraina teo tetsy amin'ny tsenany Andravoahangy. Araka ny fanazavany ireo olona manodidina dia olona misotro toka ity lehilahy ity ary mbola mamo izy ny omaly alina. Tsy manambady ary tsy mananjanaka izy raha ny filazany ireo mpivarotra teo amin'ny manodidina. Efa nandray andraikitra ny vidy lamba sy nampiantso ny mpitandro ny filaminana kosa ny fokontany. Ny fitsidihan'ny filohan'ny fanavozana teny Toamasina. Tonga tany Toamasina ny filohan'ny fanavozan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andramatoa Kolonel Mikael Randrianirina sy ny ramatoa vadiny ary ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Zava-dehibe ho an'ny Toamasina izao fitsidihana izao satria voaresaka tamin'izany ireo zavatra maharary any Toamasina toy ny olany Jirama, ny faratsiny ireo lalana any antoerana ary ny olany ireo mpianatra ao Barikadimy. Nisy ihany koa ny fijerena manokana ireo tokantrano marefo ara-pivelomana ka nanomezana vary 12 taona, siramamy 1 taona ary menaka 12 bidao. Raha tiana androso ny firenena dia toetsaina ny tokony havozina voalohany mba ho toetsaina sa mandany kolokolo hoy ny hafatra izay nampita tany antoerana. Ramatoa ministry ny fitsarana fanerisoa Ernaivo Modia nilaza sady nitondra fanazavana ny hoe hanaovana fanadihadina ny Papa Sauce tamin'ny resaka Ambohimalaza. Maro ireo olona tsy nanaovana fanadihadina mahakasika ny raha fanapozinana Ambohimalaza kanefa dia voatontonona tao anatiny hoy ministry ny fitsarana fanerisoa Ernaivo ny androany. Isan'izany hoy izy ilay Papa Sauce sy vadiny Papa Sauce voatontonona tao anatiny ity raha ity. Olona maro ihany koa ny mbola nanaovana fanadihadina hoy ny ministry hatrany. No hamafisiny fa tsy misy afaka mitaka hamoahana olona izay nampidirina amponja na iza ny taratasy mpitsarana ihany no afaka manao izany hoy izy. Ndeha mo arantsika kely ny horonan-tsary mikasika an'izay izay notondrany ministry ny fitsarana fanazavana. Tsy tamin'ireny izay nandefa andreo marary vitsivitsy tany Maurice dia nahita izahay hoe kay izany reto olona marary reto tsy nenona en tant que témoin tamin'iny raha iny. Nefa zareo misy olona be dia be akoatran'ireo marary ireo mahafantatra zavatra nitranga tamin'iny andro iny. Misy zavatra anaty dossier nefa dia olona 4 fotsiny no tena nanaovana fanadihadina amin'ny raha teniteny zany izahay hoe tokony mbola hitatra ilay fanadihadina satria tsika angamba niarana eny hoe misy hoe sakafo, zava-pisotro, divay, setroka izany daholo na misy anaparan'izy atao tsy misy fanadihadina momba izany mihitsy anatin'ilay dossier. Tamin'ireny fitondrana ireny dia nogiazan'ny fitondrana teo aloha ny dossier ao amin'ny hôpitaly rehetrarehetra ny tsabonan'ireo marary dia nangatana ihany koa hoe aleo mba atao fanadihadina ireo hôpitaly rehetra izay nandray marary sy maty. Farany misy olona enitsika hoe Papa Sauce hoe nanatra fiara hoe misy Papa Sauce betsabetsaka, misy hoe vadin'ilay Papa Sauce nanapoizina. Izany rehetrarehetra izany mendrika asiana fanadihadina ka tsy hoe faly fotsiny tsika dia condamné an'ilay olona anankitelo izay voatazona any am-ponja fa ny tsika ny marina ny tena ilaina, ny marina ivoaka inona marina ny tena nafatandreo akizao, iza marina ny tena namono azy ary ahoana marina ny tena nafaty. Takile fanakaviana koa ilay amerenana ilay mendrika any am-ponja. Tsy afaka mitaky an'izaniza amerenana an'izaniza ny amponja an'izanizy fa arakaraka ny dossier mpitsarana ihany.
Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fenisoa moa dia namoaka ity sary hitantsika ity tao anatin'ny pejiny, ary tamin'ny fotoana namoahany ity sary ity moa dia nilaza ity Andriamatoa Ministra ity ny hoe tahaka izao tsiky ny filohan'ny fanavoazana izao na Andriamatoa Kolonely izao ny fitsiky ny ho avin'ny Madagasikara. Ny malagasy rehetra moa dia miandrandra ny ho avy mamiratra ho an'ny Madagasikara, ary miandrandra ihany koa ny fandrosoan'ny tanindrazana andrasana moa ny fitsiky ny ho avin'ny Madagasikara, atako angamba fahafaly amin'izany avokoa ny vahoaka malagasy, ary manantena izany avokoa ny vahoaka malagasy izay piray tanindrazana. Toboky vavy sy toboky lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavenen'ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi, veloma ary toboky lahy, veloma toboky vavy.